Miverina indray ny resaka motion de censure fitavozavozany ny gouvernemanta tsy mahafoana ny tsy fandriampahalemana ny atsimonosy ho ny voamera ny fandriampahalemana ny Tsimbazaza. Manome feptaona ny fanjakana hatramin'ny volana oktobra ireo solombavam-bahoaka ampiarana ny lalàna izay lany teny amin'ny anteny mera-pirenena farany teo. Hita sady fa ampifampana ny Tsimbazaza amin'ny fivoriana ara-potoana afaka iray volana. Bolabolan'andramena misy 500 indray no sary mpitandro filaminana 50 kilometatra miarana Antalaha Omaly. Raha ny fanazavana, Andramena vao avy nitapahina ireto sarina ireto, tsara afy nambany fasika ireto azo sarobidy ireto. Olona roa ny samborina tamin'ity raharaha ity, fa tsy misy fantatra kosa ireo mpanambola praitsy kombakomba amin'izany. Grevy mpampianatra Fram nafana ny fifandonana tamin'ny Moraigy androany. Ireto farany izay nirosy tamin'ny fisamborana. Tsy mbola hita hatramin'ny androany hariva hoe aiza ny tondrany mpitandro filaminana ny filohan'ny ANEFA niaraka tamin'ny mpampianatra roa hafa. Raikitra ihany koa ny fanaparitahana tamin'ny bomba mandatsa-dranomaso. Teknôlôjia TNT tsy mbola misy hatreto ny fifampiresahana mivaingana ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana sy ireo orinasa tserasera lehibe eto andrenivohitra. Ankoatra ny fahitalavitra, ny saran'ny décodeur tsy zakan'ny fahefambidin'ny sarababem-bahoaka, vola manodidina ny 70 tapitrisa dolara amerikanina no ilaina amin'ny fametrahana ny teknôlôjia TNT eto amintsika. 10 volana nefa sisa dia tsy maintsy hiditra amin'izany i Madagasikara. Ary farany any ivelany, ivoatra ao amin'ny fivoriana tampony OTAN ny sazy miandry any Rosia. Ho sarotra ny adevitra, manohitra ny fampiasan-kery ataon'ny Ukraine ireo firenena mivondrona ao amin'ny Alliance Atlantique. Etsy ankilany, nanafoana ny fifanarahana niaraka tamin'ny Rosia i Frantsa. Ny andindininy avy hatrany. Avec Premium by Jovena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Nouveau taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. C'est à Tiavenau, Itanao avocat. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Antananarivo sy ny manodidina Tropique Faya manolotra antsika Tournan Samgeza ao amin'ny Coliseum Antsontsobe ny alahady 7 septembre 2014 manomboka amin'ny valora maraina afanany Minas Black Nadia Banzaka Jean Aimé Jerry Marcos Warian Q Meiza THT March to the Freedom Lenji sponsor officiel Mancafi Boutique partenaire New Pizza média officiel Cool TV sponsor THP. Till I come. Till I come. Change it and say. Till I come. Luxor, le plaisir du confort. Ahoana zay? Koly TV ve jerenao io? Iaia. Ako zany nany Antananarivo ihany ange io mandeha. Ka efa izy io. Ma TV, TV plus, viva ko. Ary zany sary zany ena tao tena qualité. Numérika. Taloha, TV ihany hitanao tao.
fa amizao efa miampireo les gaz efatra hafa koa ao amin'ny Canal 7 ihany afaka jerevanao naiza afaka jerena naiza to Madagascar zany io naiza 5 chaînes malgaches sont maintenant disponibles dans tout Madagascar. Alors rendez-vous dans les boutiques et distributeurs agréés Canal+. CanalSat, regardons mieux. Sèche-cheveux, fer à lisser, ça surchauffe pour vos cheveux. Ma solution, Expert Protection 230 degrés. Une gamme complète enrichie à la prokératine. Le shampoing et le soin réparent sans alourdir. Le spray protège de la chaleur jusqu'à 230 degrés. Même quand la température monte, vos cheveux gardent force et brillance, toujours à petit prix. Franck Provo, le résultat professionnel accessible à tous. Vahaony oloko, vahaony oloko. Folo taona ny aretana, folo taona namafazana, folo taona nandresena, ary folo taona nandehanana niaraka tamin'i Jesosy. Mafaly ny trano fivavahana vahaony oloko ny manasantsika hiara isotra n'Andriamanitra sy hidera azy noho ny fahatratrarany ny fahafolo taona. Dia faresiny devoly ndao hiakatra ho any amin'ny fahombiazana. Tsy fotoana ny ranomasina intsony zao, tsy fotoana ny fitaraina. Efa nisy niady mba hampandresy anao. Ny sabotsy 13 ny volana septambra ho avy izao amin'ny 7 maraina tsy diso ety amin'ny Coliseum Atsunjombe. Tsy ho afeniko aminao ny fanalahedin'ny fahombiazana. Hitondra ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka handrodanana ny tendrombohitry ny olana eo anoloanao ny pasteur Chertina Randriarmana. Manana fanantenana fa velona ny Jesosy zay tokoa. Mbola pifalena trano tomboky lasy tomboky vavy no hiara-bananao any tokantrano any manaraka an'izao fampalalam-baovao izao manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Miverina indrany korontana any atsimo, miverina mifanafika ireo tanàna niady amin'ny faraparan'ny volana aogositra lasa teo. Vokatr'izany hitsipaka ny fahatokisan'izy ireo ny gouvernement na hanao motion de censure ny solombavambahoaka amin'ny volana oktobra raha tsy mandray fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana. Mangataka ny ampiarana ny lalàna izay lany teny amin'ny anteny mera-pirenena farany teo ny solombavambahoaka ankehitriny momba ny tsy fandriampahalemana any atsimo. Ho an'izy ireo fitavozavozan'ny gouvernement no tsy mahafoana ny tsy fandriampahalemana. Arahantsika ny fanadidina miaraka amin'ny Andrianina Radjonson. Tsinjosady fa fapana ny Tsimbazaza amin'ny volana oktobra ho avy izao tsy nanova na inona amin'ny tsy fandriampahalemana any amin'ny atsimon'ny nosy ny opération rehetra nataon'ny gouvernement raha ny fanazavan'ny voamera ny fandriampahalemana androany. Fandanimbola no andikan'izy ireo izany. Lalàna efa tapaka no tokony ampiarina raha ny fanazavana. Isan'izany ny fanafanana ny vezivezen'ny omby amin'ny lalam-pirenena, fanakatonana ny abattoir no tafiditra tao anatin'izay lalàna izay. Fidirana amin'ny opération coup d'arrêt 2 indray anefa no safidin'ny gouvernement. Manome feim-potoana ny fanjakana hatramin'ny volana oktobra noho izany ireo solombavambahoaka ampiarana ny fahefany. Izay fahefany nomeny lalàna mpanorenana izay no ho ampiarina rehefa tsy anao zareo. Raha zay ny présidente eo moa dia hoe iresaka aloha zahay raha fa tonga antoerana iresaka amin'ireo mpitandro filaminany sy ireo tokony andraikitra agny antoerana mikasika an'io abattoir hôtelière. Fa raha efa tsy akatony eo dia handray ny andrakitra zahay handray ny asany mpanatanteraka zany rehefa tsy anao zareo. Solombavambahoaka misa 900 amin'ny 700 no nandany izany lalàna izany raha ny fanazavana ireto voamera ireto hatrany. Amin'izy ireo tsy ho sarotra noho izany ny andany izany motion de censure izany amin'ny fivoriana ara-potoana amin'ny volana oktobra eny amin'ny anteny mera-pirenena. Hatreto anefa manao be marenina ny fahefana mpanatanteraka raha ny tatitra ireto solombavambahoaka ireto. Valalan'ny roa andro teto nahita vola ministre ny élevage eto ministre ny agriculture. Fivorotana tany-panjakana zany tsy mamono olona. Serene. Nanina ny président de la République zany mandray andraikitra avatragna ary izy miteny migrevy ny ramady izy miteny tsy mbola nahare hay teto feo asanareo mba naheno mpara gazety hoe ovinagna mba niresahan'ny président mikasika an'io tsy fandriampahalemana atsimo io bois de rose niresaka izy fa nahare hay zany fa hatreto tsy miresaka zany agnaminy agny zany ny laklen'izy ty fa aleo hay rehaky samy zahay zanaky ny faritra aloha dia ho hitanay nataonay rehefa avy eo. Idina amin'ny faritra misy azy avy noho izany ireto solombavambahoaka ireto hijery akaiky ny toetra raha any atoerana. Iverina ikondo kosa izy ireo aorian'izay handrafitra vahaolana maharitra amin'ny tsy fandriampahalemana any atsimo. Hatreto ankoatra ny fametrahana unité spéciale anti-dahalo sy ny fisian'ny hélicoptère mijanona tanteraka any atsimo no vahaolana maharitra hitan'ity voamera ity.
raha mpitso amin'ny telora no anambaran'ny senita ny valim-pifidianana solombavam-bahoaka naverina tsy ofisialy avy amin'ny izy ireo itolakandrio vao tonga ny valim-pifidianana antaratasy na ny PVRL avy amin'ny distrikany Belo-sur-Tsirbihiny raha tokana natateraka fivoriana iarahan'ny be sy ny maro ny senita androany midika izany fa androany alina vao hanao ny fampitahana ireo vato avy any Belo-sur-Tsirbihiny ireo mpikarakara etsy Alarby ny safidy ny tsy hanao tatitra ny valim-pifidianana intsony kosa ny senita ratsy raha ampitso. Eo amin'izay vaovao akony fifidianana izay hatrany manaitra ny tompon'andraikitra Maefa andray andraikitra feno ny kandida solombavam-bahoaka Soleman any Ambanja mitarika amin'ny isambato 750 isanjato ity kandida ny antoko malagasy miara-miainga ity ankehitriny ary 730 isanjato kosa ny an'ny kandida ny HVM Saotra Catherine misy alabato avolenta sy firaisana tsokombakomba goavana nefa no mitranga any antoerana ankehitriny hoy ity kandida ity kirakirain'ny pomba ny kandida ny HVM io avokoa ny vato mialony atongavany eny amin'ny CED raha ny fanazavan'ny ity kandida ity ka ny olony ity kandida ity no mitondra sy mampiasa ny fiara mitatitra ny vokatra voka-pifidianana hatramin'ny omaly raikitra ny fifanenjehana amin'ny moto sy ny fiara tao Ambanja tao ary milaza ho manana porofo momba ny fanarahan-dalàna maro ny kandida Soleman izay mitondra fanazavana ao amin'ny Antsantarby. Moto zany iny le fiara itaditsoka ho any amin'ny quartier général ny candidat numéro 1 Saotra Catherine zany de interpellé ta moto io fiara io teo amin'ny 10 minitra zany matratrarany azy teo am-povoan-tanàna Ambanja zany de nasisinay zany nanatona ny bureau ny SED eto an-tanàna tonga teo zany tamin'ny 10 le voiture de tsy nihetsika tao anatiny mandritra ny 45 minutes zany hoe raha 10h10 izy tonga teo tany amin'ny 11h-5 vao nisy anakiraiky amin'izy ireo ny nivoaka avy tao agnaty tômôbily de nanao pipi tamin'izay ma zahay samby mijery zay tsy niteny andry aloha zay tsy nikasika andry fa ny andry ny ataony teo de finalement zany tamin'ny minuit 10 tamin'izay izy vao tapa-kevitra namoaka lay pli nentiny avy tany zany hoe lay voka-pifidianana zany fa ny ekipanay indray zany naka sary tamin'ny caméra zay mbola alefany aminareo zany lay sary azo tamin'io tamin'izay ny misany izy no namoaka pli avy tao amin'ny malareran'lay voiture golf io de namoa nandondona varavaran'ny délégué misy délégué vehivavy zay délégué mpanjakana zany mipetraka amin'ny efitra atsimo mifanefitra amin'ny bureau ny CED io zany. Tsy tokony hisy fanitsiana intsony ny lalàna mifehy ny tedi-mbola mpanjakana 524 raha toka izao dia efa manomboka ny famolavolana izany raha ny hevitry ny KMF no hoe tsy ny famatsim-bola no tokony haingana anaovana tedi-bola fa ny vola miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Firy volana mialoha ny andanina izany anefa tsy mbola voafaritra ny vola ilain'ny ministera sy ny vola omena ampiasain'ireo vondry mba hoaparitra hitsinjara-pahefana. Fanadiny raha antsika amin'ny Andriana Rajonson. Tonga eo ampelantanan'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ankehitriny ireo ventikevitra rehetra sy fangatana avy amin'ny sampandraram-panjakana ny vola hoentin'izy ireo miasa amin'ny taona 2022. Amin'ity teti-bola 2022 ity mangataka ny ivantanan'ny etrany amin'ny commune ny ankamaroan'ireo vondrom-bahoaka raha toa ka tiana marina ny sy ny fitsinjara-pahefana mazava. Ny 30 ny etra avy amin'ny commune ihany hatramin'izay no voarain'izy ireo raha toa ka miditra avy hatrany ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny 30 zany. Alain'ny centre fiscal le impôt synthétique le etra aloha mpivarotra eny zany de tonga de alefany direct any amin'ny fanjakana de fanjakana indray mamerina aty aminay amin'ny lafiny aloha izay no izy de ohatrany hoe mba misy anarahatra ro maso anay kanefa le izy ndraindray ohatrany hoe somary elaela ihany fa tokony hoe le volume zay na 20% moa izy iny ny anay de to 30 angambany anay izy zany de 60 na 70 zay makany amin'ny fanjakana de mba am'izay mantsy izy mba ohatr'izay raha ohatra hoe tonga de miverina aty aminay de tratasy izy any tokony fanakalozana. Tsy voafaritra hatreto ny sora-bola ho tsinjaraina amin'ireo sampandraraha ireo. Mbola tsy tafiditra ao anatin'ny tety andro ny mpamatsy vola nefa hatreto ny fiara-miasan'ny Madagasikara amin'izy ireo tahaka ny FMI ohatra. I Madagasikara nefa tsy maintsy miandry ny fanoron-tsoritan'izy ireo ny daty anomezana izany vola izany vao afaka mamaritra ny teti-bola taona 2022 raha ny fanazavan'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola androany. Ao amin'le tety andro zany no ohatran'ny somary nanahirana andry zareo satria raha natsony izy tamin'ny volana août de raha ny volana août izy araka ny nazavainy de hoe
zay zao izy izy mbola aloha loatra tena tsy mahafantatra mihitsy zay a ny budgetnay raha amin'ny fotoana fa tena aloha loatra le fotoana fa de herinay ozy izy ny fangatanareo a de hojerenay le izy fa raha androany de ny androany zay le resaka oto io resako io a ohatrany de tsy mbola manana taremarika rosy zay fa lasa aloha loatra le izy. Nilaza kosa nefa ny mpanara-maso ny fiainam-pirenena KMF Knoe fa tsy tokony ny famatsim-bola no iangana amin'izany famolavolana ny tetim-bolam-panjakana izany. Voatery tsy maintsy asiana fanitsina foana zany le izy ve satria misy tsy mifanentana ary azo adonona fa amin'izao tsika mitery zao de voamalonomaly ny ministre ny toe-karena ny teny hoe tsy mbola ho tonga aingana koa reo le famatsim-bola avy amin'ireo le mpiara-monantoka reo misy dika misy fepetra apetraka zareo ka izay zany tokony tsy nijovony ny mpandrafitra n'le teti-bolo io ihany ko fa ny zavatra mahamaika sy tokony atao de le sosialim-bahoaka zany tokony atao lara-pahamena raha mety indrindrindrindra moa any amin'ny tsy fandriam-pahalemana satria raha tsika mihita angamba ny hoe firongatra zany tsy fandriam-pahalemana zany amin'ny faritra reto fa tsy ny any atsinontsony eo zao ny amin'ny resaka hiditra ny mpianatra de mbola eo zao le disadisa mikasika ny mpampianatra frama zay tokony efa tsonjovina sady hoe hatraiza ny mety ho vita sy tsy vita mba tsy isiany fampanantenana pokaty tsony. Ny 900 ny volana ampiasain'ny fanjakana no nankiny mpitondra ny fandimby hatramin'izay tamin'ny vola avy amin'ny firenena vahiny. Raha ny zava-misy ankehitriny mbola vitsy de vitsy ny vaovao fantatra momba io tetim-bolam-panjakana 2024 io izay olanina ny 17 ny volana oktobra ho avy izao. Noho izany mety ho tery-vaimanta indray ny fampandaniana izany eny anivon'ny antenimiram-pirenena ary tsy amfantatra ny antsipirin'izany akory ny vahoaka malagasy izay mandonitra osa-panjakana. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray no samborina ary tsy mbola navotsitra ny filopitarika ny anefa io atoandro io raikitra ihany koa ny fanapohana bomba mandatsa-dranomaso nanaparitana ireo mpampianatra FRAM raha ny antony ny etsika nataon'izy ireo omaly niverina nidina an-dalambe ny kasahiditra tao amin'ny tokotany malalaky ny ministera ny fanabeazam-pirenena izy ireo saingy voasakana raikitra ny korotana fanadihadiana raha antsika amin'ny zorakotindriny. Vao maraina dia efa tonga tetỳ amin'ny manodidina ny ministera ny fanabeazam-pirenena ireo mpampianatra FRAM raha toka tsy nisita izy ireo omaly. No ny toerana efa voahodidina Emoreg tetỳ akaiky ny ministera ny filaminam-bahoaka izy ireo no ny famotona. Efa tetỳ ihany koa anefa ireo mpitandro filaminana. Nankatadalana hiazo ny ministera ireo mpampianatra FRAM rehefa vory. Sady mivonona ny anaparitaka anareo zay tsisy tombony amin'izany. Hafa ito amin'ny izay zany mitondro hoe aloha izay andeha zay ngamba ny zavatra angatanay dia irosy zany nazarangany ery sy fitaovana tsika io zamidinanareo tsy afatolo zany a mety sana nanao amboletra ansisika nefa ireo mpampianatra FRAM rehefa tsy nisy marimaritra ny raisana. Bomba mandatsa-dranomaso avy hatrany anefa no valin'izany. No samboriny Emoreg avy hatrany ihany koa ny filohan'ny anefa. Ny akapofina ireo mpampianatra FRAM rehefa nahitany mpitarika azy ireo nentin'ny fiaran'ny Emoreg ny ala teto niaraka tamin'ny mpampianatra FRAM roa hafa. Nitabataba sy nanakana ny lalana izy ireo avy eo. Amin'izao zavatra miseho zao fantanay araka vaovao teo dia maratra ny filo nasionaly ny anefa. Katsotra ny anay raha misy zavatra mahazo an'iny filohan'ny nasionaly ny anefa iny tsy laminety tantarity fa itoy. Ary tsy anay kan'izao mpianatra FRAM era Madagasikara. Le izy zany herim-pamoretana tompoko. Raha endry i ministra mandray anay izy araka ny tenin'ny promesse présidentielle. Bomba mandatsa-dranomaso fanondroany no nanaparitahan'ny Emoreg ireo mpampianatra ireo rehefa nanakandalana teto tao amin'ny atsasakadiny teo. Hatramin'ny fotoana nanoratanay tsy mbola nisy ny valiteny avy ananivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena mikasika izao fisamborana izao. Tsy mbola fantatra ihany koa hoe noentina aiza ireo mpampianatra FRAM manosamborona ireo. Raha ny vaovao azo ka roan'ny Emoreg ihany koa ny mpitarika vitsivitsy eo anivon'ny anefa
Ireto farany izay milaza ny anohy ny fitakinan'ny famoahana ireo namany rahampitso no nampatsiaha ny tenin'ny ministra Paul Rapary fahiny. Lafy vaovao hafa kosa indray tokony ametra-pialanana tokony hosoloana atao anatin'ny fotoana fohy ve ny ministry ny tontolo iainana sy ny ala afabaraka ny filoham-pirenena malagasy tsy misy voka ny toromarika izay nomeny horenitany rendanitra momba ny bois de rose hatramin'ny volana janoary 2024. Isan'ny manome endrika ratsy ho an'ny gouvernemanta ny tsy fahombiazan'ny fanjakana amin'ny ady amin'ny ity trafikany andrameny ity raha ny zava-misy hatreto. Tsy voafena dia ny fanapahana andrameny eto Madagasikara aza. Omaly bolan'andramena misa 550 indray no saron'ny mpitandro ny filaminana 50 kilometatra mialana Nantala. Raha ny fanazavana andramena vo avy notapahana ireto sarina ireto tsara afana ambany fasika ireto azo sarobidy ireto. Fanampanazavana ny zandarmaria pirenena avy any an-toerana. Eo amin'ny 1500 rondena fitika anaty fasika izy io. Zany hoe raha lavitavitra zany ianao na ambony tsy mahita ny mihitsy. Tena midina toerana zany rehefa tena hita le izy. Ny tompony izy io zany mbola mandeha fanadihadiana tsy fantatra. Olona anankiroa zany nitapa miaraka taminy. Ny tsangana ny Zoma lasa teo ny voameranantiny manao ny fanadihadiana ao amin'ny Jirama manoloana ny raharaha fipoahana transformateur atao amin'ny fonena ny filoham-pirenena Rajoelina Mampianina. Raha nivalin'ny fanadihadiana izy ireo tsy misy ny resaka ambadika fa nanao ny asany somantsara ireo mpiasa. Itsy ankilany eo am-piandrasana ny valin'ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny présidence ireo mpiasa ny Jirama. Fanampanazavana. Mbola mitohy ny fifampidiniana sy fifampiresahana eo anivon'ny présidence sy ny Jirama. Zany hoe amin'izao zany tsy mbola afaka manome valona mahafapo aminareo izahay satria mbola eo fifampiresahana, zany hoe ny ankety gendarme zany aloha mijanona aloha. Ny andrasantsika zany dia nanao contre expertise ny présidence dia miandry ny valiny itsika hoe inona le valin'le contre expertise nataony. Vaovao ekonomika kosa indray ahafahana miaro ny tsenam-bola ny fampitomboana ny vola vahiny ao amin'ny banky foibe ny Madagasikara raha ny hevitry ny mpahay toe-karena iray. Maro toerana ny lanjam-bola malagasy araka izany ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana akahapahany hatramin'ny 20 isanjato amin'ny vola vahiny ampidirin'ireo mpanondrana entana eto Madagasikara. Fanapahan-kevitra izay iteraka fa tsy antoka ho an'ireo mpandraraha ara-toe-karena. Fanadihadiana raha antsika amin'ny Andona Andrianarso. Nandritry ny tetezamita ny famatsim-bola izay tsy mampiova ny sandam-bola amin'ny fanafarana solika ohatra ny politika ny fanjakana mba nahafahana nitazona ny vidim-piainana. Ankehitriny, mitaky ny fampiarana ny vidin'ny tena izy na ny vérité des prix ireo mpamatsy vola indrindra fa ny FMI. Mitaky ny fampiarana ny lalana an-tsena nefa izany izay midika fa ny tolotra sy ny tinady no mamaritra ny sandam-bola. Ny zava-misy anefa ambalavitra ny fandranantsika entana makany ivelany mihoatra amin'ny fanafarantsika. Ambony kokoa araka izany ny fitadiavana vola vahiny noho ny vola vahiny miditra eto amintsika. Fanapahan-kevitra no raisin'ny fanjakana mba hamaro toerana ny fifanakalozana ara-bola ny aretena avoaka ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola manambara fa akana 10 hatramin'ny 20 isanjato manomboka izao ny vola vahiny ampidirin'ireo mpanondrana entana makany ivelany. Ohatra hoe betsaka le volantsika vahiny ao anatin'ny banque centrale zany fa ny fanafarana zany ataontsika hoe mitombo dia voatazona ihany zany le lanjan'ny ariary satria le ariary io zany ohatran'ny mivarotra vary eny an-tsena ianao raha betsaka ny vary eny an-tsena fa kely ny mpangatam-pihinana vary zany mpividy vary dia mihena ny vidin'le vary ohatran'izay koa le ariary. Raha betsaka ny mpangataka ny ariary zany eny amin'ny tsena dia mitombo ny sandany mihoatra amin'ny vola vahiny. Afaka hanatsara ny toe-karem-pirenena araka izany ity fanapahan-kevitra ity. Iteraka fa tiantoka kosa ho an'ireo mpandrahara-mpanondrana entana. Sandam-bola euro na dolara no kirakorain'ireo mpandrahara izay tsy maintsy miditra amin'ny alalan'ny banky amin'ny compte voatokana na compte en devise. 20 amby 100 andro no fetrandro ahafahany mampiditra izany. Ho an'ny mpandrahara indray le izy tena tsy dia mety loatra aminy le mesure satria ny mpandrahara zany tsy manana an'le fahefana tsony hoe izy ihany no maka ny andraikitra hoe amin'ny fotoana toy inona tia ny anakalozana le vola.
marina l izy hoe kely ihany le pourcentage zany dia da mifanjakana hoe tsy maintsy atakalo vao tonga marina fa tsy de betsaka zay zavatra zay nefa ho ana orinasa hoe tena ngeza ny recette d'exportation miditra aminy tena misy lanjany be zay zavatra zay tsy voatery amin'ny alalan'ny fampitomboana mivantana ny fanondrana araka izany no ahafahana mahamaro toerana ny sandam-bola malagasy mety ho vola vahiny alaina mivantana amin'ireo mpandraraha dia mety afaka ny tanterahana izany. Mandalo eto amintsika ny solotena avy amin'ny banky iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao manampahaizana valo avy amin'ny country manager no hanatanteraka fanadihadiana mandritry ny 2 herinandro. Isan'ny voakasika izany ny ministeran'ny ady tany sy ny fitsinjaram-pahefana, ny ministera miadidy ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany, ny ministeran'ny fambolena, ny indostria sy ny maro hafa. Tanjona ny fanatsarana ny tontolo ambanivohitra sy ny fananantany eto amintsika mba hisiny ny fampandrosoana maharitra. Fanampanazavana. Et il s'est confirmé que c'est une des grosses priorités pour ce gouvernement. Fantatra fa lara-pahamehana ho an'ny gouvernemanta malagasy ity tetika sy fampandrosoana ity. Araka izany, ny banky iraisam-pirenena dia vonona ny anohana ny tetikasa izay miany fananantany sy ny famokarana ary indrindra ny fanamorana ny tsena anatiny ho andreo taty mpamokatra. Ireo moa no dinihana amin'izao fotoana izao, dingana voalohany ho an'ny fampandrosoana maharitra. Le projet que nous regardons pour le moment, c'est vraiment la première stade de développement aujourd'hui. No tanterahana androany ny fifanaovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny ady tany sy ny fitsinjaram-pahefana sy ny ministera miadidy ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany. Tanjona ny fanamafisany fiara-miasa teo amin'ny rotonta ahafahana mametraka drafitra ho an'ny fampandrosoana maharitra. Ho tanterahana ny faha 1 ka hatramin'ny 4 ny volana septambra ho avy izao ny salon de l'industrie de Madagascar andiany faharoa izay karakarainy ny syndicat ny industrie eto Madagasikara. Vokatra vita malagasy maro no ampirantiana sy amidy amin'ny vidiny mirary na ny prix d'usine. Andray anjara amin'izany ihany koa ireo industrie mpiara-miasa amin'ny industrie malagasy. Miisa 12 amin'izao araka izany ireo mpandray anjara. Tanjona ny ampafantarana ireo industrie malagasy. Izy araka izany ny famelabelaran-kevitra arahana ady hevitra. Andray ny seven'ireo mitady asa ihany koa ireo orinasa ireo. Eo amin'ny fandraisana anjaran'ireo mpandraraha amin'ny toe-karem-pirenena nanao hevitra mahakasika ny arete navoaka ny ministeran'ny fitantanam-bola ny amin'ny akana folatra amin'ny 20 ny vola vahiny ambidirin'ireo mpanondrana entana makany ivelany ihany koa ny filohan'ny sim. Fanampanazavana. Zareo mahita fa mety tsara le mesura raisina fa ho ansehatra tsy miankina koa mba misy fauna ho ansehatra tsarana comment on appelle ça zavatra obstacle zany mi-empêcher anjareo manao le rapatriement io na zany zany zay ny ilana an'le contexte de discussion foana mba ahafahana tsy tapohana hoe tonga dia misy mesura raisina azonao fa tokony fampiresahana izy. Miona amin'ny mpanao gazety amin'izao fotoana anarahantsika ny vaovao izao ny ministra ny kolotsaina mitondra ny tenin'ny gouvernemanta tahaka izao ny ampaham-baovao avy any an-toerana momba ny bois de rose efa misy ny fanadihadiana momba ny gros bonnet fa raha avoaka izany dia tsy ho hitany intsony izy ireo. Momba ny fram tsy vahaolana ny fidinana an-dalambe ary efa vesatra ho an'ny kitapom-bola mpanjakana ny fampidirana mpampianatra fram miisa ray alina hatreto. Momba ny delestage tsy olana vao androany izany fa vokatry ny trosa izay nombaben'ny jirama hatramin'ny ampolo taona nefa tsy maintsy hitadiavam-baolana ankehitriny. Momba ny tsy fandriampahalemana any Atsimo efa misy ny rindran-damina iarahany antenimieram-pirenena sy ny gouvernemanta ankehitriny. Mbola any an-toerana ny namana ny Andrandrianarsoa amin'izao fotoana izao ary arahantsika eto ny fivoaran'ny vaovao any an-toerana. Vaovao hafa kosa indray mora kokoa ny mangataka visa hiazo an'i Inde sy ny firenena tatsinanana noho ny miazo ny firenena tandrefana. Hatreto ny fianarana eny amin'ireo firenena Europeana no isan'ny tena mahaliana ny mpianatra malagasy. Ny zava-misy anefa sarotra kokoa ny mahazo visa miazo ireo firenena ireo tahaka ny Fransa ohatra. Tamin'ny taona 2012 ity, mpianatra malagasy mahery ny 700 efa voarahany amin'ireo université any Frantsa tamin'ny alalan'ny campus France Madagasikara no tsy nahazo visa. Ankilan'izay anefa fantatra fa mora kokoa ny mahazo visa miazo ny firenena tahaka ny Inde. Fanadidiny rahantsika amin'ny Andrandrianarsoa. Mpianatra malagasy 2,790 maniry hianatra any Frantsa no nanatitra antoa-taratasy teo anivon'ny campus France Madagasikara tamin'ny taona 2012.
Ny 370 tamin'izy ireo no nahazo fankataovana tamin'ireo université any an-toerana raha toa ka 270 ihany no nahazo ny visa izany hoe ny 2 apatelony. Mahatratra 3 alina sy 4 hetsy ariary anefa ny vola aloha amin'ny fikarakarana ny tontatartasy rehetra eo anivon'ny Campus France ary 3,9 alina sy 2 hetsy ariary ny sara ny fangatahana visa. Tamin'ity taon'ity, isan'ireo nahazo fankataovana avy amin'ny université any Frantsa ka tokony niditra nianatra androany ity tovolahy iray ity. Noho ny fandavany teo anivon'ny masoivon'ny Frantsa ny fangatahana visa nataony anefa dia tsy afaka mandeha indray izy. Raha tokony hoe mba nisy moyen manakoroa lasa na telo fa zay rehetrarehetra mihitsy zany tsy lasa. Miresaka tamiko zao misy eo amin'ny 70 zay miresaka tsy lasa daholo zay. Malgré zay mbola naka visa fandroana misy eo amin'ny 20 minutes mbola tsy nahazo. Na misy politique na resaka politique koa izy na tsy fantatro satria zay mpendra zany victime amin'ny izy ny tena marina. Efa zareo zany tsy hoe fa misy ady visa misy. Nambaran'ny tompon'andraikitra iray teo anivon'ity masoivo ity anefa fa noho ny tsy fahafenoan'ireo mpianatra ny fepetra no tsy nahazo ny visa. Mety ho tsy fananana fahefana raboly ivelomana ny Frantsa ny antony tsy ahazon'ireo mpianatra sasany visa. Mora kokoa ny mahazo zany raha miondrana ny amin'ireo firenena tatsinanany tahaka ny Inde. Ity faran'izay nanatsara ny fahafana mahazo visa eo anivon'ny masoivony eto Madagasikara. No atsaraina ny fangatahana visa mba hisorohana ny osika mety hitranga. Raha toka no fenona tanana zany teo aloha nanomboka tamin'ity volana ity any amin'ny aterineto no amenona ny taratasy fangatahana izay mivantana ny Inde. You know, there are so many terrorist activities who are anti-nationals or any ny firenena tsirairay ozy izy dia afaka mety misy an'izay hoe manao faux-visa zay avokoa ka tsy maintsy arovana zany voalohany indrindra aloha hoe arovana ny firenena indiana arovana ny olona ao anatiny ka ny fidiran'le olona ao anatiny zay zany tsy maintsy araha mahasara mba hiarovana an'izay firenena izay. Ny firenena tsirairay avy dia samy misy an'izay avokoa ka mba hialana an'izay le osika zay zany ny antony andraisana anaovana mpiarana zao teknôlôjia vaovao amin'ny resaka fanomezana visa ho an'ny olona andeha hiditra ny Inde izao. Madagascar, who has 4 visa, forged visa. So it is every country's concern. Araka ny tarehimarika azo teto, teratany malagasy 5,000 isan-taona eo no mandeha makany Inde. Ny fitopolo hatramin'ny 9,900 ireo dia mpizahatany, ny ambiny mpitsabo tena sy mpianatra ary mpandraharaha. Fa tsy mpianarana 100 hatramin'ny 50 isan-taona eo kosa no omeny ny governemanta ho an'ny mpiasa malagasy ary mpianatra 10 isan-taona no mahazo vatsim-pianarana avy amin'ny governemanta indiana. Vatsim-pianarana 4 ho an'ny mpanao gazety, saingy tsy mbola nisy naky zany hatreto. Tsy zakan'ny governemanta malagasy ny fikarakarana sy ny fidirana amin'ny teknôlôjia TNT izay tsy maintsy ironan'ny Madagasikara amin'ny volana Jona 2024. Vokatra izany tsy maintsy isy ny fiara-miasa amin'ny firenena hafa, tsy mbola misy hatreto ny fifampiresahana mivaingana ataon'ny tompon'andraikitra sy ireo orinasa an-tserasera lehibe eto an-drenivohitra. Mbola hodinian'ny komisiona ihany koa raha toa ka izy fa matsim-bola mba hanana ny isan-tokantrano décodeur ahafahana mijery fahitalavitra. Fanadihadiana. Afaka 10 volana manomboka ny 17 Jona 2024 amin'ny alalan'ny zana-bolana no andraisan'ny mponina ny fahitalavitra. Dingan'izay tsy maintsy atao mba ahafahantsika miditra amin'ny internet haut débit raha nambarany avy eo anivon'ny ministera ny serasera. Ho an'ireo haino manjery efa misy, tombona azy ireo ny fisahiranana amin'ny fanapaharianana ny diffusion. Orinasa iray kosa no isahan'izany ho an'ny fahitalavitra rehetra. Orinasa izay tsy mbola voafaritra na avy eto an-toerana na avy any ivelany. Nambarany tale jeneraly ny serasera kosa nefa fa tsy mbola mahazaka ny vola ilaina amin'izany ny fanjakana malagasy. Tsy ho vitan'ny governemanta arak'izany ny fikarakarana izany ary mety omenany sinoa ho ny tompon'andraikitra. Ary misy koa nge télé fa vonona amin'izany fa numérika daholo ny ano aminazy eo. Ohatra ny kolo zao ohatra hitako fa numérika tsara mihitsy ny kolo. Misy zany firenena izay manana financement zany. Afaka dia ny sinoa zany no milaza fa manana le crédit préférentiel. Kanefa koa nge ny crédit préférentiel tsy voatery omeny sinoa antsika koa fa mety misy projet maro koa mety financer ohatra ny Pont d'Or io CCI vato crédit préférentiel ane no nanaovana an'io no omeny sinoa. Ka io crédit préférentiel io zany no tiany zareo resahany hoe misy an'io any. Raha ohatra ka m'intéressé antsika gasy.
Mbola tsy nisy kosa hatreto ny fifampiresahana tamin'ireo ainao manjery efa misy eto an-toerana. Mahakasika ny fampitanjany any amin'ny mpijery kosa, manodidina ny 2 tapitrisa ariary hatramin'ny 3 tapitrisa ariary ny vidin'ny fahitalavitra iray izay mahazaka ny teknôlôjia TNT. Raha fahitalavitra efa natao amin'izany, izany hoe tsy ho takatry ny fahefa-mividin'ny vahoaka malagasy rehetra izany. Tsy mbola fantatra na isina tsy ny fanampian'ny fanjakana amin'ny fampananana ny décodeur. Ary na ny vahoaka koa manina amin'io ary efa misy eritreritra ny hoe mety tao an'izao le décodeur mety ho subventionné. Fa io moa zany anjaran'ny commission manapaka an'izay farany zany mandinika hoe ina ny faisabilité-n'izay rehetrarehetra zay. Rehefa fitininy izany, mbola lavitrezaka ny dingana atao ahafahan'ny Madagasikara miditra eo amin'ny rafitra TNT miadana dia miadana nefa ny ezaka hatongavana amin'izany raha ny zava-misy hatreto. Vola manodidina ny 70 tapitrisa dolara amerikanina no ilaina amin'ny fametrahana ny teknôlôjia TNT eto Madagasikara. Raha mpitso no anokafana amin'ny fomba ofisialy ny Antananarivo Télévision, ilay fahitalavitry ny commune Ambonivohitra Antananarivo rehefa nanao fanandramana nandritry ny enim-bolana. Miankina amin'ny ministeran'ny serasera sy ny ministeran'ny aditany ity fahitalavitra ity, ny fampitam-baovao mikasika ny commune no voizin'ny ATV raha ny fanazavan'ny tale général ny androany. Ankoatra ny fandefasana hira sy horonan-tsary, milaza ny ampita ireo vaovao hafa mitranga eto andrenivohitra ihany koa izy ireo, saingy ho voafetra ihany izany. Fanampanazavana. Izy koa rehefa mivoaka amin'ny fitondra mpanjakana dia avoakana eto. Fa miezaka izay migarde foana hoe information io fa tsy opinion anay na opinion commune na opinion an'ny fitondra mpanjakana na ohatra. Ilay zany tsy interpréter ilay vaovao fa ny fe fotsiny avoakanay mba tsy sin'izay hoe fieritreretan'ny olona hoe télé anaovana politika fa ity télé ity zany dia télé tsy anaovana. Hiavaka ny angaredona andiany farankambe folo amin'ny ity taona ity izay anomboka ny 9 septambra ary tsy farana raha tsy ny 20 septambra ho avy izao manerana ny ifitoerana ara-kolotsaina eto Antananarivo toy ny CGM Antaninarenina, AFT Andavamamba, Ankatso, IFM Analakely ary ny IKM Antsahavola. Isan'ny ampiavaka ity andiany ity ny fiovan'ireo tompona andraikitra ka ny fikambanana Amidy Rajery no mpikarakara ny hetsika nandritrin'ireo andiany folo voalohany. Ny ADMC ny Association des médiateurs culturels kosa no andray ity andiany ity. Mpanakanto miisa 5, Lego, Mikea, Dama, Fontsy ary Madafeu no anafana ity angaredona ity. Mampanantena zavatra hafa nefa tsy mivoana ireo andiany teo aloha ireo mpikarakara vaovao fanampanazavana. Zany angambany amin'ity andiany faraka amby folo ity tsara zavaina angambany hoe loha mpitantana ny angaredona dia les amis de Ratserizy teo aloha dia DMC amin'izao dia azo lazaika hoe édition ana transition ty 11e édition ty dia noho izany ny zahana nitazomina daholo ny concept ny festival teo aloha rehetrarehetra dia ny zahana kely fotsiny nanampina activité hafa. Misy ny atelier, misy ny semaine du Vali, misy atelier percussion, misy ny conférence débat momba ny bagasy tosika hoe miaraka amin'ny solika iny miaraka amin'ny solika ny hoe ampiavaka azy angambany dia somary hoe restreint kely fotsiny ny festival amin'ity taona ity satria miova mpitantana dia mbola miova koa moyen ampiasaina zany dia noezahana fotsiny dia noezahana no amezana fahafam-pony rehetrarehetra. Tsy ahitana drakaka intsony manerana ireo tsena eto andrenivohitra. Amin'izao fotoana izao manodidina ny 300 eo ny fatiantoka ny toeram-pisakafoana sinoa eto andrenivohitra izay isan'ny tena mpanjifa ny krab. Raha tsy ahivana fikatona ny fitrandrana drakaka izay nanomboka ny voalohan'ny volana teo ary tsy fanana raha tsy ny 30 oktobra ho avy izao. Hatreto tsy mbola misy ny fepetra noraisin'ny ministeran'ny Jono manoloana io fanapa-kevitra io fanadihadiana. Voaja ny lanara ny zava-misy ety Analakely, tsy misy ity intsony ireo mpivarotra drakaka eto Antananarivo. Misy mpivarotra krab toy ety Analakely fa amidy ny rano. Dia tsisy krab toy ety anany ety tsisy toy ety. Manomboka tamin'ny herinandro fa tsisy krab toy ety. Vokatrio efa kely dia kely sisa ny tahiry ho an'ireo mpivarotra sinoa izay mpanao azy ity ho sakafo amidy isan'andro. Manodidina ny 1 alina ariary hatramin'ny 2 alina ariary ny vidin'ireny drakaka ireny eny amin'ny toeram-pisakafoana sinoa na ny restaurant chinois. Fa tsy antoka no andraisan'ny toeram-pisakafoana sinoa iray eto andrenivohitra io fanapa-kevitra noraisin'ny ministeran'ny Jono io. Ny raha ny restaurantanay aloha dia mampiasa eo amin'ny 700 ny sakafo atao aminay zany ny kraby eto aminay ka zao fikatona zao moa dia hita hoe
misy fiatsaikany bitraka ihany zany raha ny restaurantnay manokana zany no resahana zay mety mataontsika hoe amin'ny recette rehetra mety eo amin'ny perte eo amin'ny 30% zay zany au niveau an'izay. Manoloan'izany anefa hatreto mbola tsy misy ny fepetra entina analefahana ny fiatraikany fanakatonana tampokoa raha ny fanazavana azy teny anivon'ny ministeran-jono. Hatramin'izao zany dia ino zany efa niraisin'ny ministera zany le hoe fanakatonana mandritra ny roa volana dia efa nanomboka tamin'ny premier zany le izy dia mijanona amin'ny 30 septembre novembre dia anelanelany io zany zay tsy maintsy amoaka lalàna zany na arrêté na décret zany eo amin'ny fitrandrahana ny drakaka misy maromaro moa zany io efa mivolavolainay fa bon mety ao anisany zany fampitomboana an'le haben'le drakaka eo koa ny mety fermeture dia ahoana ny fitrandrahana ampaharitra ny fitrandrahana zany dia zay zany efa misy hatramin'izao zany fa mbola mamolavolana io zany zay zao dia tsy ho ela zay dia efa hivoaka. Arak'izany tsy takany fanidin'ireo fary lehibe eto Madagasikara izay fanao rehefa fotoana fanatodizan'ny trondro akory ity fepetra noraisina momba ny drakaka ity. Raha tsy aivina, faritra enina eto Madagasikara no ahitana drakaka, Mahajanga faharoa, Ambanja, Antsohihy, Belosurtsiribihiny, Morondava ary Morombe. Misy 520 kosa ireo orinasa ara-dalàna mpitrandraka izany, raha toa ka 5 amin'ireo mpitrandraka lehibe, 3 ao Mahajanga, 2 ao Antsiranana ary 2 any Toliara. Ny vaovao avy any ivelany kosa no entintsika mamarana n'izao fampahalalam-baovao izao. Hivoatra ao anatin'ny fivoriana an-tampon'ny OTAN ny sazy miandry any Rosia ho sarotra ny ady-hevitra manohatra ny fampiasan-kely atao any Ukraine ireo firenena mivondrona ao amin'ny Alliance Atlantique. Etsy ankilany nanafoana ny fifanarahana niaraka tamin'ny Rosia Frantsa. Arahantsika ny fanadadiana eo amin'ny sary ny France 24. Manomboka androan'ny rapitsy ny fiona tapon'ny OTAN na Organisation du Traité de l'Atlantique Nord atao any Newport Royaume-Uni. Filoham-panjakana 80 no manatrika izany, isa manatrika izany ireo firenena ao anatin'ny Alliance Atlantique misy 20 izay tsy mankasitraka ny fidirana mivantana any Ukraine. Isany songadina amin'ity fivoriana ity ny firesana fidirana Rosia mivantana amin'ny raharahan'ny Ukraine ka manelingelina ireo firenena-kafa mpikambana ao amin'ny Pays-Baltes, Pologne, Royaume-Uni ary Bulgarie. Isany efa tonga any an-toerana io maraina io ihany koa ny filoha Amerikana Obama. Horesahanao ihany koa ny olana amin'ireo firenena ao Proche-Orient izay ny sesalansaka ato hatramin'ny fiandohan'ity taona ity. Tanjona ny ametrahana ery izay ifehezana ny raharaha ao Eropa atsinanana amin'izao fotoana izao. Melony fisokafa ny fivoriana isy ny firesahana manokana amin'ny filoham-panjakana sasany sy ny filoha Ukrainiana Petro Poroshenko. Raha ny fampitambavao navoaka ny haino amanjery vahiny ato anatin'ny 27 ora miaramila ny OTAN miisa 4 no alefa any Eropa atsinanana amerina amin'ny filamenana fa indrindra ampitsahatra ny fitsabahan'ny Rosia amin'ny raharahany firenena-kafa. Raha ny loharanom-baovao avy amin'ny mpitondra tenin'ny firenena mikambana efa mahatratra 100 ireo tafiky ny OTAN any Ukraine. Etsy ankilany somary nilefitra ny fanoherana ataon'ny tafim-panjakana Ukraine tato anatin'ny herinandro raha ny fanadihadiana hivoaka rapitsy ny fekevitra ho raisina amin'ny ity raharaha ity. Etsy ankilan'izay nanafoana ny fifandraisany amin'ny Ukraine ihany koa Frantsa ao anatin'ny iray volana miato noho izany ny famatsiana fitaovam-piadiana izay mahatratra 2 miliara euro. Faty antoka ho an'ny Frantsa izany indrindra ho an'ireo orinasa mpamokatra. Fifanarahana izay nifanekeny filoha rototaka izao natsahatra izao indray. Noho ity raharaha ity mety hanonitra io vola vidiny entana io la Frantsa. Dia iny ihany koa no entina mamarana ny fampahalalam-baovao amin'izao hariva izao. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny tena kokoa manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.